tonga tamin'ny fotoana izay nifanomezantsika tanora mahafinaritra. Ao anatin'ny fotoana ny fahatanjahana tokoa ny tena ahitana toko hoe ambiance araka ny fitenitsika zany. Aza manafa za tsy toriteny be aminao fa ifananatra tsika dia ifampiteny dia ifampizara zavatra be dia be hoe inona ny afaka ifampizarana ary inona ny zavatra nalovako satria be dia be no nanontany taminareo. Io ny tena Andriamanitra hoe izay nahazo maimponao zao izay aoka hizara maimpoana. Tsy nandovolana ny arara nanovahan Jesosy anahy fa novainana maimpoana. Zany hoe vidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany ary mbola ny teny tamin'izany mihitsy. Ny fanavotana antsika dia mifamatotra amin'ny rana Jesosy Kristy, dia mifamatotra amin'ny fanahy Jesosy. Ka androany tsika nametraka titira taminareo androany hoe izany zany fantompo hoe misy nahoana marina nahafantarantsika hoe amin'izany hoe tanora mifamatotra amin'ny Jesosy zany naiza toerana misy anao manaraka amin'ny fideoty raha afaka mandeha taratasy telo moa ianao dia tena hoe raisy mandraisanao ka teny mety mandalo fa tadifa soratra mitoritra foana. Be dia be no zavatra ifampiasantsika ao anatina minitra vitsy ora vitsivitsy izay raha atao aminao eto fa izara ny fahalalana izay miheny tompo anaty ao anatin'izay nanarako anazy zay. Mila tsara ho fantatrao ty tadio fa ny arena lehibe ho antsika zanak'Andriamanitra ny fahalalana zava-panahy. Tena Andriamanitra ny amin'ny Osea 4:6 ringana moa izy ny olona no misy fahalalana. Zany hoe ny fahalalana mikonto be amin'ny mazanak'Andriamanitra atsika. Dikan'izany za zanak'Andriamanitra ianao dia tena tokony ilaina tena ilainao mihitsy ny fitombona ara-panahy. Inona moa zany voalohany izy izay mitondràka atsika rehefa koa ny fahalalana rehetrarehetra sy ny fampianarana rehetrarehetra tokony hotenenina indrindra ho an'ny mpanampandriamanitra na iza na izy dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fitenin'Andriamanitra izay toreko aminao ty ny alohan'izany mety hoe mivavaka ihany tsika teo nanokana fotoana vavahana fa ndao mbola hifankahazo bebe kokoa amin'Andriamanitra na kely ilay video fa ndao hoe mbola hifankahazo bebe kokoa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpivavaka izay ho ataontsika ty tena hoe na ina hoe tokantrano any tena hoe Jesosy nenenjy vavako anakona ny maha-olombelona anahy rehetra mihitsy mba tsy teny amin'ny fahaizako fa ny tompo no hanohana anahy. Ohatsika mbola hivavaka mety efa mivavaka isika teo izy baiboly hoe mivavao izy mandrakariva ka tsy horeraka. Ohatsika tena hoe anome ny amintsika rehetra ho an'i Jesosy androany anome momba antsika rehetra ho an'i Jesosy androany. Ohatsika hiteny hoe Jesosy hosolo ny mpanomponao tadiofa Jesosy rehefa kasika ny fiainanao ty kasika ny fiainanao dia tsy hitanao mivantana io iny Jesosy fa amin'ny alalan'ny mpanompony izy no mampiasa ary mandefa ny teniny. Dao tsika hivavaka dao mifandrina ianao dia so moramora Jesosy teneny izy Jesosy kasio ny mpanomponao hosolo ny mpanomponao efa andefa ny teninao. Ary indrindrindrindra ihany koa Jesosy nefa vonona meteno anao fa ianao izay manaraka an'izao fantanana izao ianao hoe mba vonona andray an'izany teny izany, ianao hoe tena liana ho amin'izany teny izany, mila mangetaheta ianao dia mila maniry na tsy ao aminao ny faniriana fasitra an'izany teny izany dia dikan'izany ataonao ina moa ny teny rehefa andefa teno anao Jesosy nefa ianao tsy maniry fa maniry tena maniry ao tain'Andriamanitra ianao ndao tsika hivavaka ary Jesosy eo apetraka eo an-tananao Jesosy ny teny izay ho alefa teninao izay ho alefa amin'ireto tanora mahafinaritra namana ray aman-drenina izay manaraka an'izao fandaharana izao mety hoe efa mivavaka izay Jesosy teo miresaka taminao fa tena mafy tokoa izay na tena mafy hatranatrany hoe ianao dia miasa ao amin'ny teninao ary ny teninao mihitsy milaza hoe ianao sy ny teninao dia iray ihany izany Jesosy
ampafatara an'reto tanora ireto hoe efa mandray ny tenao izy dia tahaky ny mandray anao ihany a vavaka jesosy androany ho ny tenako manokana takoa ny momba ny tenako a aoka ny tsy andeha amin'ny fahaizako any amin'ny fahalalàko tsy andeha amin'ny fahaizako mandahateny fa aoka ianao no anendry ary anohana ny fanahy maolombelona anahy mba hidira ny fanahinao masina ahafahako andriamanitra manambara ny afatrao za dia fitaovana fotsiny ihany a ka sy ny tsirairay avy a indrindrindrindra ho an'ireo tanora izay mandalo anaty olana maro samihafa na situation manahoana na situation manahoana ny iainan'izy ireo a mino andriamanitra fa amin'ny alalan'ny tenao dia afaka nikasika an'izany ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy a amin'ny anaran'i jesosy kristy vela sy masina va nazareta amen melohany tena melohany farany a tena hoe andefasa koa tena andriamanitra ao anao a dia fanamariana vitsivitsy fotsiny angambany satria mety maro aminareo no manaraka nefa misy ny introduction tokony ho fantatra manao zandro zoko pdp a indrindra koa re ray aman-dreny ara-panahy maro a zay nampifandraisan'ny tompo tamiko a tena kasahako pdp anareo ray aman-dreny zay nanohana nampianatra nanabe ho anahy tao anatin'izay fanarahako an jesosy zany tadio fa ilaina ny encadrement spirituel zany hoe ilaina ny ray ara-panahy mety hoe manana ianao pasteur manana ianao ray aman-dreny dada niteraka anao fa ny zava-dehibe zay tsy antso tsinitsiniavana amin'ny asa fanompotsika indrindra ho anao mpanompon'andriamanitra dia zany hoe ray ara-panahy zany manisy tena tanteraka tompoko eo ambanin'ny asa fanompona ray ara-panahiko a izay sy tononiketo a ary manisy tena tanteraka ihany koa ambany asa fanompona reo pasteur mpanompon'andriamanitra maro a zay mampianatra hatrany hatrany a sy manohana an'izao asa fanompona ho an'ny tanora izao a tomboa amin'ny fahasoavana tsaina hatrany a dia matsiaro anareo foana amin'ny fotoana rehetra tena hoe mitondra moambavaka mafanahy tsy misy elanelana ena dia hoe sy tafahoana firy ary tsika za sy ny tanora miaraka amiko a zay napetraka ny tompo dia manohana moambavaka ny misteranareo isarehetra tsy hakanapaka ka zay angamba ny fanahy marina vitsivitsy a fa ho alefako any amin'ny farany any zay tokony tsara ho fantatra rehetra irosan'ny tena andriamanitra avetsanytsika tsara koa ny manamanika farany hoe za tsy pasteur ary tsy manana titre ninona misy évangéliste pasteur missionnaire pdb azo lezana anazy mpiandry non jesosy rehefa mampiasa olona tsy ny titre anao no ampiasainy anao no teo tsara zay jesosy rehefa mampiasa anao tsy hoe pasteur jesosy tsy mampiasa pasteur jesosy tsy mampiasa mpiandry fa jesosy mampiasa ny tena zanany raiso tsara zay a raiso tsara zay tehiteny aminao androany tehiteny aminao jesosy androany hoe ianao ve mandeha amin'ny titre mandeha amin'ny titre mahapasteur mandeha amin'ny titre hoe za zanak'andriamanitra fotsiny maro aminareo zao mety antanika hoe zanak'andriamanitra ve anao maro no mety hoe tsy mahavoavaly maro any koa mety hoe mahavoavaly fa zao tadiny jesosy dia tsy mampiasa anao amin'ny alalan'ny titre any ka na hoaka jesosy kristy ndray androany tsy atsika mety hoviaviny mety aorianan'izao fandarany zao dia niampatsaivina ny tompo voalohany aminao dia tsy hoe mivavaka aiza ianao tsy hoe iza ny pasteur anao tsy hoe inona ny titre misy anao ao am-piangonana nao zay fa niantaniny jesosy voalohany aminao dia hoe hoviny ianao nandray anao jesosy mpamonjy dika an'izany zava-dehibe ho tsika zanak'andriamanitra ny fahateram-baovao mety hoe tarika anao mety hoe tsy haiko mety hoe inona titre misy anao fantan'io jesosy ary mizaha manavaohatra ny hatrany fiainam-panahintsika eo anatrehana akatoko an'izay fa mbo tsy hiditra be trany amin'ny ten'andriamanitra dia hoe tanora mifamatotra amin'andriamanitra ohatriny ahoana zany hoe tanora mifamatotra amin'ny andriamanitra na jesosy kristy zany mbo tsika maki ny ten'andriamanitra ny da misy telefona ao a tokatranonao a misy baiboly a raiso
Dao tsika araka maky a tsara kokoa mamaky tenyandriamanitra satria anatin'ny tenin'andriamanitra anatin'ny famakinany tenin'andriamanitra dia misery manokana alefan'andriamanitra ao amintsika marina fa ava le hoe mienonao le tena hafa mihitsy le manao pratika hoe tia misy baiboly dia maky an'ity ao de telefona tsika mena telefona tsika ao amin'ny Matthieu 6:33 verset populaire efa hainresaresy ty verset ty Matthieu 6:33 mety hoe efa fahenontsika matetika le izy na any am-piangonana eo amin'ny asa fanompotsika efa fahenontsika le izy fa manana heviny tompo makasika amin'ity fandaharantsika ty androany amin'ity tenin'andriamanitra ty Matthieu 6:33 vakiko le izy amenaran Jesosy Kristy hitanao ve le izy vakina amenaran Jesosy Luka azavady Matthieu toko fa 9:17 fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo izany rehetra zany avy amin'ny alalan'izay ten'andriamanitra zay no ahafahako andreo mitondra lesona ho atsika tanora manaraka n'izao fandariny zao hoe otriny ahoana zany tanora mifamatotra amin'andriamanitra zany raha tena jerena io lohateny io dia hoe tanora mifamatotra amin'andriamanitra otriny ahoana marina zany misy teny anankitelo ao dia hoe tanora dia mifamatotra dia amin'andriamanitra dao ny hojerentsika foy dia foy re hoe le tanora angamba tsy ataoko hoe vaky be fa malalado le otriny ahoana le tanora dia otriny ahoana le mifamatotra dia voalesaka ao anatiny ihany koa Jesosy Kristy na Andriamanitra voalesaka ao anatiny leo fa le tena tsara ho fantatra amin'lazaiko anao voalohany indrindra aloha mila fantatra ao le hoe mifamatotra zay tsika vao hiverina any amin'le ten'andriamanitra zay vakina tamintsika teo amin'le Matthieu 6:33 vakintsika vao teo otriny ahoana le hoe mifamatotra otriny ahoana zany mifamatotra zany raha atao sarisary an-tsaina le izy dia na atao ihany koa hoe asehoko aminao dia ohatr'izao le hoe mifamatotra zany hoe misy zavatra famatoranao anatiny na misy zavatra zany tsy afa-miala famatotra tanteraka ohatra anankiray zao hoe misy couple anankiroa mbola mpisipy izy ireo hoe niarakaraka teny fotsiny tamin'ny voaloha dia maniry an'izany hoe irosana tan'izany tokantrano fanambadiany zany hoe anambady dia nefa ny izy tsy hoe anambady dia andaotsika nivady izay fa misy zavatra mily famatoranao dia nasiny reny hoe fiancé nasiny reny hoe peratra sy ny zavatra maro samihafa reny dia ohatr'izay le famatorana hoe misy zavatra ifamatorana iny le maha-olombelona fa ohatrany ahoana marina le hoe tsika tanora mifamatotra amin'ny asan'Andriamanitra fiainantsika tanora mifamatotra amin'ny Jesosy Kristy ohatrany ahoana marina zany ny ohatra voalohany raisitsika amin'izany dia Jesosy Kristy niraisitsika voalohany amin'le izy fanamasina le mpampianatra tsara indrindra tsika koa moa zao anatin'izao vanim-potoanany Pentecoste zao re latsany fanamasina ny fanamasina ny tena hoe mpampianatra tsara indrindra ka Jesosy Kristy no ohatra voalohany raisiko satria izy ny tena hoe exemple Jesosy tena niaina tao anatina fiainam-pahatanyrano ary Jesosy tanora dia efa navita mission be dia be na Andriamanitra anazy ty tia-tany Jesosy plus de 30 ans 33 ans tena be dia be ny zavatra vitan Jesosy tena navita impacta be Jesosy fonty izy tetỳ tany dia inona nefa le izy tena hoe mifamatotra izy tamin'Andriamanitra zany hoe lakile voalohany zany ahatonga anao avita fahombiazana amin'ny fiainana zany hoe avita fipoahana dia voalohany famatorana tanteraka amin'Andriamanitra raisy no teo tsara zay fampianarana zay fampianarana fofo no ahafahako mitondra antsika fa
izahako fitotiana lay izy fa maro saraiko lay izy a voalohany hitondra ten'andriamanitra raha fo anatin'izay za voa ataontsika récapitulé kely le fampianarana ary farany dia anotriny hoe karazana témoignage ho atsika tanora sy anao fampahirizana ho atsika tsy toro-teny ty fa izahako hoe mba hampatonga atsika ho alaizy tsara manaraka an'ilay izy tokantrano fa daholo ya le famatorana nefa nomeko izy to expérience ny famatorana ohatrany hoe izy hoe misy zavatra famatorana le couple zao ndraisika teo de ohatriny ahona marina le te raha natsiny fa non'olona teknika moa dia nisy ny fatapahany kely a eo amin'ny tapahany faharoatsika zao a mijana le izy hoe teo amin'le hoe ohatra anakiraindraitsika teo dia Jesosy Kristy dia ny tsy anam-potoana be fa nomeko anao fotsiny le izy dia Josefa ny ohatra lehibe anakiray amin'ny Genesis 39 ny tantarany Josefa Jesosy ino moa izy teo Josefa tena tanora be ary nisan'izany ihany koa Paoly apôstôly tena hoe tanora ary tanora ny famatotra tamin'Andriamanitra tanteraka izy ireo raha tea fantatra ny tantarany Josefa ianao dia ao amin'ny Genesis 39 ao no tena lalana an'izay fa noho amin'ny fotoana moa vaky be izy fa fitoteniko fotsiny a fa le tombontsoa anatin'le famatoran'Andriamanitra ho lazaiko aminao rehefa avy eo a sy ny fantanisana ihany teo hoe inona ny dingana rahana nao anatin'le famatorana amin'Andriamanitra tenitsika teo hoe tiava tenin'Andriamanitra fa rokotsika hoe tiava vavaka zany fifandraisana amin'ny Jesosy a dia teny koa dia misy vitsivitsy a reto a izay tiako ihany koa no tenao a anatin'ny kahianao a vavaka maninona moa hoe vavaka anisany satria hitanao tsika rehefa miresaka amin'ny Jesosy dia mahatsapa an'izany ohatrany hoe fitombona ara-panahy zany mahazo hery le tady ny tompo aloha dia inona izy amin'ny lalan'ny vavaka ary fahatelo a dia mila mifamatotra miasa fanompoana mba tonga atsika tsiray avy voatay amin'ny lafi-piainana rehetra dia voafehan'le teny ihany moa izy teo amin'ny Matthieu 6:33 teo ohatrany moa le asa fanompoana misy teny misy publication an'izay nalefako indray andro zay hoe aza mijanona ompiny fotsiny fameteza ho ampiasain'Andriamanitra matetika izy teneniko foana le izy eo amintsika tsara avy tetika miteny ao n'olona an'izany hoe aza mijanona hoe za mpivavaka dia za mivavaka dia hoe mivavaka dia ohatr'izay fa maokitsika ho ampiasain'Andriamanitra ny Jesosy rehefa navitany mission tety an-tany dia izy ny teny hoe raha tia aho izy nareo dia ny ataoko a no mba ataovoko zany hoe Jesosy tety an-tany nanao fitorina fehezantsara be dia be ny olona tena hoe nampibebahana be dia be dia izay ny andrasan'i Jesosy Kristy amintsika tsy hoe ino anazy fotsiny tsika fa mba hanaiko ho ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny asany inona moa ny antony inona moa tena hoe ampiasain'ireny toerana ministère napetraka ny tompo antsika ireny mety hoe fiangonana mety hoe association mety hoe club ana tanora tahaka izao fa mba ampivelatra antsika kokoa amin'ny asan'Andriamanitra ho amin'ny filazantsarany Jesosy dia hitondra fanan'olona maro any an-danitra ary ty tadio ny tsy tovizatsika rehefa any an-danitra dia ty any satroboninahitra io any tsy tovizatsika rehefa any an-danitra any ny anahy mety hoe tsy haiko mety anahy mety hoe tsy haiko zay mety nahoana hoe zany anahy zay Jesosy ny any zao mety hoe ohatry ny angezany suprême io ohatra tsy haiko amen nenao mety ohatra hoe Ben Carrington tsy haiko zay ny tsy tovizany inona ampatonga nio ngeza indrindra dia ny fanahy zay voataonantsika ny asantsika ihany no amalinana ametran'Andriamanitra ny sokajy misy atsika zay ny tsy mampitovy atsika dia sokajy misy atsika ny satroboninahitra rehefa ny an-danitra any ka zao zay mihitsy ny anton'le hoe rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia miangadina anao tena aoka ianao mba ety
ho ampiasain'Andriamanitra. Tanora tena za tena tia mifandray be amina tanora satria moa za tanora raha teo tena tiako be dia be ny tanora miresaka amiko a, be dia be koa nalalana somary aloha faranako le ten'Andriamanitra dia somary no karazana témoignage kely amin'ny fiainantsika tsirairay angambany a, satria ny fotoanantsika mandeha any a be dia be a. Raisy vitsivitsy ary no teo anatinao reto anreto a. Ya, meko anao reto misy maromaro no meko anao teo a, inona ny tokony atao raha tia famatotra amin'Andriamanitra, dia famatotra rehetrarehetra eo anankitelo izy ireo. Voalohany indrindra tiava ten'Andriamanitra, faharoa tiava vavaka, ary fahatelo a dia miteza ho ampiasain'Andriamanitra dia famatory amin'ny asa fanompoana ny fiainanao. Inona moa le asa fanompoana? Tiava mamonjy fanan'olona, tiava mizara ny tsara ho an'ny hafa, zany hoe milaza ny fahatsaran'i Jesosy Kristy a, ary zay teny rehetrarehetra hoe dia mifamatotra amin'ilay hoe Matthieu 6:33 teneniko anao teo hoe ka tsy mifanjakany sy fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Be dia be amin'ny mahatonga antsika be dia be ny zavatra irintsika, ohatra hoe lamaody, ohatra hoe te-hanina ohatrany hoe te-hanina zavatra tsara mihoatra zany. Tsika taloha manana zany toetra zany. Hitanao namanao fa manana ohatrany hoe manana ohatrany hoe Redmi matoety pro telefona andresako eto, dia ianao te-hanina mihoatra noho iny. Fa za te hiteny aminao, ianao rehefa manome lanja ny asan'Andriamanitra, inona moa le asan'Andriamanitra teo hoe tiava mizara zavatra tsara ho an'ny hafa, zany hoe manome ohatrany hoe conseil. Be dia be ny tanora ohatrany hoe latsaka ao anaty fakiviny dia ianao natao mba ho ampahery ny hafa, nefa ianao mijanona fotsiny hoe ianao indray le ampaherezana. Hitanao amin'ny alalan'izany mihitsy no ahafahan'Andriamanitra mameno tsara indrindra ho anao. Be dia be ny materiel ilaintsika ao anatina fanafatanindràna. Za tena miteny tanora mihitsy tsara ny lamaody, tsara ny mame voninahitry'Andriamanitra amin'ny alalan'ny bika ao anatina fatanindràna tsara, satria inona ny antony mampatonga amin'ny tena zany? Za sy anao le ambassadeur lanitra ety tany. Itsika isy présenté eo anatrehany ireo jentilisa ireo, indika zany raha ohatra zareo ireo ka mahita atsika hoe ohatr'izao koa hoe mba zanak'Andriamanitra, tsika tanora manana an'izany hoe teneniko foana ity rehefa miresaka amin'ny tanora hoe resaka qualité. Zafady amin'ilay fiteny hoe tanora rehefa miteny dia wow din reo réaction reo foana ny avoakan'ny tanora. Te hiteny aminao hoe azo atao amin'ny fomba rehetra ny fiarahana amin'ny Jesosy, tena azo atao amin'ny fomba rehetra ny fiarahana amin'ny Jesosy, tena afaka alaina ambiance. Manina ianao hoe tanora dia be dia be ny tanora miteny hoe za rehefa tsy maharaka ny fiainan'ny tanora ohatr'izao dia tsy tanora. Non, za te hiteny aminao toy ny fiainan'ny fahatandako. Be dia be ny zavatra nandalovako, ary be dia be ihany koa ny tsy landry nandalovako, ary tena isaorako mihitsy ny tompo tena hoe misintona anaty ao anaty lavaka. Mora ilazalazanao ny témoignage rehefa avy eo fa marina ny ten'Andriamanitra ity a, marina ny ten'Andriamanitra ity a, fa misy fahalalana tsara fantatra reto izay anisan'ny tena aby fa tonga ny famatotra amin'Andriamanitra. Ny famatorana ara-panahy, ny famatorana ara-panahy dia fakatoavana dia izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, na koa hoe makatoa heritreritra, na koa hoe makatoa anjay. Tena tamintsika teo hoe amin'ny Jakoba 1:2-20 dia ny famatorantsika rehefa avy mifamatitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izy dia arahana pratika. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra rehefa hentsika dia rehefa tsisy pratika dia dikan'izany tsy lasa tsy miteny amin'ny fiainantsika io. Dikan'izao zany raha ianao zao tenin'Andriamanitra zao dia misy zavatra raisinao anatin'ilay izy dia arao fakatoavana ilay izy. Azo atao ohatrany hoe ranon-daraka tsy azo rovana. Ahoana moa zany? Rehefa le rano zay ndaraka na mandeha mahina tahaka n'inona nareo nga io azo rofonao tsony, fa eo dia miandry ny fahamarinana eo.
dia aoka tsy ho zany ny tenin'Andriamanitra fa aoka le tenin'Andriamanitra mandray an'ilay izy ianao dia arahano dinkana ary zany ny akamaroan'ny olona rehetra amin'izao fotoana izao maniry izy ireo falimbavaka vetivety vavaka sady sotro zao tiako a Jesosy mba azo an'ity tena tiako a Jesosy raha tena omelo an'ity inona nefa tsisy le pratika vagy be koa ty tenin'Andriamanitra ty hoe finoana tsy arahan'asa no zosy dia zavakoana oui fa matetika eo le tsika amin'ny teny amin'izay mihitsy tsy manao an'le izy mihiny fotsiny ianao fa eto dia eto dia za mihiny fotsiny no Andriamanitra tsy manatanteraka an'izay avinanao zay raha tsy olitra ianao ka tsy mihitsy zay ny fahatakarana anankiray zany hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra koa anisan'ny zavatra anankiray tena hoe ampatonga anao efa matotra n'Andriamanitra dia ny tena azona mamoaka ny ao anatinao amin'i Jesosy rehefa ao anatinao navavaka ny zava-dehibe koa mba ahafahanao mifamatotra aminazy isan'andro dia zay no ohatrany hoe fampianarana mipetraka amin'ny tompo ao anatin'ny hoe karazana famatorana fa mifandray amin'ity amin'ny karazana tenin'Andriamanitra ty karazana ohatrany hoe témoignage teneko anao ty maro aminareo no malala ho anahy ary voninahitra ho an'i Jesosy ihany moa no ahafahako ohatrany hoe mijoro avombela ao amintsika fitipitiako hoe fa misy fotoana mbola siansa mihitsy hoe fijoro avombela mahakasika ny fiainako ho antsika tsiray entina hamparizana ho an'ny hafa moa zany maro aminareo malala anahy mizany fotoana zany tena maro aza tena olona anisan'ny miaina tao anatina ditra tena hoe ditra ao anatina fahatandrana teneniko teo sarotra ho aleo manaraka an'i Jesosy hoe be dia be ny fahatapanana misy inona zay mpitarika mandalo amin'izany salainy zany fa ny zava-dehibe amin'izy dia lehibe famatorana ianao rehefa famaritra tanteraka amin'Andriamanitra zany ohatrany ny zanaka sy ray aman-dreny ohatrany hoe ianao zanaka mbola tsy manambaly dia zany mbola tsy mahavela ny teny anao ianao dia ao amin'ny ray aman-dreny dia zany rehefa miala amin'ireo ianao rehefa tsy mifamaritra amin'ireo ianao dia lasa mirenireny fotsiny eny dia ohatr'izay tsika tokony mihinamana zany toe-tsaina zany hoe Andriamanitra ilay raintsika dia rehefa misaraka aminazy sika dia tsy velona tsika dia mifamelomany antsika amin'ny alalan'ny teniny isan'andro ka voninahitra ho an'i Jesosy no ahafahako manao zao témoignage zao ho antsika tanora manaraka n'ity fandarana ity izako le tsy natao ohatrany hoe endrika toko-teny be ny koa za be dia be ny fahavotsafotsako sy ny fahalemeko fa fantatro hoe ny fanamasina ny tena hoe nafiteny an'andro any be dia be fiteny fotsiny le izy za tena tany anatin'ny rendrarendra misotomon'i Jesosy ozy ny baiboly hoe le adalina n'izao tontolo izao reny ozy misotomoko andeha manompo anahy tanora ianao mieritreritra hoe za manana fahazarana ohatr'izao efa nandalovako io ary tsy hoe mifaninana aminao za tsy mifaninana amin'izy amin'ny asan'Andriamanitra zay ataoko non tsy mifaninana amin'izy fa za tanjoko dia hoe mitondra fanan'olona maro be dia be Jesosy ampiasao fa za naiky amin'izao fotoana zao tsy haiko ohatrany ao anaty situation misy anao mety hoe mandalo ve ao anaty fianaranao mety hoe mandalo zavatra mety hoe tsy fahafahana dia lasa tsy mianatra tsony ianao ny asanao koa ve mety hoe voaroka tamin'ny asanao ianao mety hoe tsy hanasa koa ianao fa mety hoe firy volana firy taona amataona ianao mitady asa za teteny aminao lakilesotra dia zao manova ataovy lara-pamiainana san'Andriamanitra dia manaraka to zany be dia be ny tanora miresaka aminahy mba manokana ho fotoana mba nimpon'Andriamanitra za mbola miasa tena tsy manam-potoana mihitsy hoe miteny fotsiny any ny zavatra ny sain'i Jesosy teneniko aminareo fa omeo lanja ary tena omeo lanja tsy tena misy matetika amintsika tanora maro aminareo no andevozony ny asa io tena ilaina ny miasa tsy mandany zany tena ilaina zany fa amin'ny fotoana ao anatin'ny fiasantsika tsy manam-potoantsika ny mpono an'Andriamanitra miditra maraina amin'ny valo ohatra amin'ny fito dia tonga indray amin'ny valo alina dia vizaka avy nasa dia matory dia tsy manam-potoana mihitsy ahafahana mifandray amin'i Jesosy tsy tokony ho zany elao io asa tena hoe elao tena mitenao elao raha ohatra ka misy asa manandevo anao ifandray sy bebe koa Jesosy dia tsy manam-potoana mihitsy ahafahana mifandray amin'i Jesosy tsy tokony ho zany elao io asa tena hoe elao tena mitenao elao raha ohatra ka misy asa manandevo anao ifandray sy bebe koa Jesosy dia tsy manam-potoana mihitsy ahafahana mifandray amin'i Jesosy
rehefa manao laram-pahamehana zay tsika dia Jesosy mametraka fandaminana ao anatin'ilay izy. Ka tsy haiko hoe ohatrany ahoana situation misy anao fa Jesosy androany tehiteny aminao hoe tsika mihevitra mampisaraka amintsika amin'Andriamanitra, ka dia izany mampatonga azy tsy mihaino antsika izay ihany fahotantsika. Karazana ditsa ny tanora be dehibe ireo hoe ianao rehefa tsy mandeha boaty, tsy mandeha karaoke dia tsy mandeha tsy haiko, tsy mireny miaraka amin'ny namana dia tsy tanora. Non, za tena miteny anao fa afaka atao tsara maka ambiance sy maka tsirony, safady amin'ilay fiteny maka fafy miaraka amin'ny fitentsika ato anatin'ity asan'Andriamanitra ty. Tena mampianatra ny tanora amin'izany tiana azo atao. Anankiray androany angatahany tompo aminao dia hoe niverenana ny fitiavana voalohany. Za androany mitory aminao tsy amin'ny alalan'ny fiangonana, manao ny fiangonana nametrahany tompo anahy, tsy mitory anao maiza anahy fa mitory anao izay nampahafantarana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mitoriako anao. Ka betsaka ny zavatra azo resana azo tenenina fa tiako teny aminao dia izao hoe ampifamatory tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainanao. Mandalo tokoa izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no vonjena. Ao anatin'io fahatanjoranao io dia be dia be ny fakapanahy. Ary maro tokoa amin'izao fotoana izao ireo tanora tsy afaka hoe latsaka ao anatina fahateren'ny fiainany ny antony maro samihafa. Ny azoko toronanao nefa dia izao hoe tsisy ankoatran'ny famatotra amin'Andriamanitra ihany. Za tao anatin'ny nanarako an'i Jesosy dia be dia be ny zavatra mandalo, be dia be ny fizitrahana. Hoentin'ny tompo makatia dia mbola anaraka anahy ianao satria hoentin'ny tompo makatia misy taona tsika mandalo anatin'izay ny zavatra mafy mandalo dia matetika misy ny tompo manaseho amintsika hoe ahoana mbola anaraka anahy. Matetika mpitarika indray mandalo an'izany karazana ohatrany depression izany ohatrany hoe fanenjehana be dia be. Fa dikan'izay ao anatin'ireny mihitsy Andriamanitra tena maneho ny voninahiny. Tsika mpitarika mila manana izay toe-tsaina izay hoe fanamafisana ho amin'ny asan'Andriamanitra anaty hoe toe-tsaina. Amaranako an'izay dia ohatrany hoe mbola tsy tena tafiditra anatin'ny kazana témoignage fa maro. Sainy kely Jesosy dia sainy kely fotsiny fitiavan'i Jesosy anao. Be dia be izao tanora amin'izao fotoana izao marary mafy any amin'ny hôpitaly any. Efa ianao io mbola afaka mihaino ana tsara, afaka mandrehana tsara. Tanora mitovy aminao, mitovy taona aminao, be dia be marary mafy any amin'ny hôpitaly. Be dia be izao ny tanora namako. Amin'izao fotoana izao miteny hoe mba hoe tambavaka fa tena marary mafy aty. Na ray aman-dreny koa no tena izany. Efa maninonao maheno tsara sy manaraka an'izao mpandarana izao. Dikan'izany mbola fitiavana Jesosy anao ilay izy. Jesosy anie tena tianao fa ianao mihitsy ny minisy manidiny fonao tsy handray anazy. Ka androany anampy anao androany hitondra anao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Zaho tsy teny mihitsy hoe ay zany ny toerana misy anahy, ay zany inona ny fiangonana misy anahy sy n'inona. Amin'izao mantsy dia ny doctrine ny olana be ho an'ny olona fa tsy ilay tena asan'Andriamanitra. Lakotsiny, tena lakotsiny satria ny famarinana ny toriako aminao. Mety hoe misy mahatafotoana anao ilay teny fa famarinana ilay izy. Ny idirantsika ny lanitra dia Jesosy ihany. Tsy haiko ianao raha mba anisan'ny tanora mba maniry an'izany hoe tena hoe famatotra tanteraka amin'Andriamanitra izany. Fa teny aminao hoe ndao re, ndao, tena ndao. Ndao hanavao ny fiainam-panahintsika eo anatrehan'i Jesosy isan'andro isan'andro. Ndao tena hoe hanavao ny fiainam-panahintsika eo anatrehan'i Jesosy. Hanokana ny momba antsika rehetra eo anatrehan'i Jesosy. Ka misy vavaka anankiray misy vavaka anankiray izay nampiako anao. Nampianatra anao aty hoe lakile anankiray tokony hidirana lanitra dia ny fandraisana Jesosy Kristy ho tomposoa mpamonjy ny fiainanao. Anampy anao ny anaty vavaka ity dia izao sainy kely fotsiny hoe mety hoe 20 taona, 20 taona, 20 taona, 21 taona, 22 taona, tsy haiko ohatranao ny taona misy anao. Dia sainy hoe zavatra niainanao tao anatin'izay fotoana izay. Sainy dia inona daholo ilay zavatra nataonao ny fanohatra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao tsika hiaraka isaina an'izany vetetiny ao anatina minitra vitsika ao anatina sekondra vitsy. Ndao hiaraka isaina an'izany vetivetsika.
sainy dao inona daholo io karazana nataony raha vehivavy ianao dia inona daholo io karazana fahotana mety nataonao tsy haiko mety ara-pitiavana ny raha natao amin'ny lehilahy na lehilahy ianao dia ohatr'izay ndao dia za koa tafiditra ao anatin'izay dia ndao tsika iaraka isaina ndao tsika hangataka famelana amin'i Jesosy sainy ndao tsika iaraka isaina fotsiny aloha. Rehefa avy saina an'izay ianao dia aza manam-potoana zany intsony iana nameloha-tena fa tonga androany ny fotoana izay navotan'i Jesosy anao, tonga androany ny fotoana izay tena hoe ikasihan'i Jesosy ny fiainanao fa zao fotsiny angatahany anao ianao hoe vonina mianome fonao an'i Jesosy amin'izay. Ndao tsika aritena amin'i Jesosy hoe Jesosy mandrafo ho amiko mamela Jesosy ny heliko hanampy anao anatin'ny vavaka androany tika anao any atokantrano manaraka n'ity vidéo ity dia avereo miaraka amiko zao vavaka zao tadio hoe important be eo amin'ny fiainanao ty vavaka ity dia ny fandraisana an'i Jesosy hanampy anao amin'izao fotoana izay naiza toerana misy anao dia apetrao amin'ny fonao ny tananao ty vavaka ity dia anisan'ny dingana anankiray tsy maintsy ho atao anatina toloma kristianina dia ny fandraisana dingana voalohany dia ny fandraisana an'i Jesosy. Ka naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia tiako ianao mirina miaraka amin'izao vavaka izao apetrao amin'ny fonao ny tananao dia avereo miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy eo saotra anao ny amin'ity fotoana ity ahafahako Andriamanitra na elo tenao be dia be Andriamanitra ny zavatra izay niainako tao anatiny izay fotoana lasa izay. Fantatra Andriamanitra fa antsonao anazy ao manaraka sy nomenao an'ity fandarany ity misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nahafahana Andriamanitra mitondra ny teny misaotra ny amin'ny fikasihanao tamin'ny alan-teninao Andriamanitra. Androany Andriamanitra dia vonona hanolotra ny fiainako anao ary za Jesosy dia manam-paniliana te hifamatotra bebe koa aminao mihoatra noho ny teo aloha. Andro tsy fahalalana ireny Jesosy mifonako eo anatrehanao ny amin'ny ditra sy ny adalana rehetra niainako hatramin'izay mamindrafo amiko diovy amin'ny raha sarovidinao izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana ny Kalvaria. Sasao Jesosy raiso Andriamanitra ary Jesosy Kristy ho zanakao ary soratany amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Manomboka androany Jesosy manaiky ho zanakao ary zanakao dia manana lova avy aminao dia andova ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany vavaka izany ary isaorako sady ianao Jesosy fa nandray antanana ny fiainako amen. Izay vavaka izay mety hoe tamin'ny alalan'ny mety hoe namerina ianao fa mino fa amin'ny alalan'izay vavaka izay no ikasihan'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao dia izao arao meko tsy kelikely ianao tao anatin'izay za koa nandalo nampianarina ohatr'izao nisy mpanompoandriamanitra maro nampianatra ana zao atao anatin'ilay izy miokadiren'olona arao fankatoavana misy ditanao fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Ao aorianan'ity vidéo ity dia ampiarahako anatin'ilay izy ny karazana témoignage sy ny mikasika ny atao ihany koa hoe partage fizarana kely antsika tsy voalaza tato moa izy fa ohatry ny karazana nanome foana ny ordre tiany tompo teneny amintsika. Izay no fotoana fahasika niaraka teto tia moa ny fanombohana voalohany amin'izao fandarana izao ezaka foana isika efa mpianatra eto misy ihany koa tianareo ampianarana enona dia zary fifaliana ho anahy foana ny mena indrindra ho antsika mpanompon'Andriamanitra be dia be za tia an'izany da tia mianatra satria arena lehibe ho anahy zany za fahalalana zany soraty eo amin'ny commentaire misy ny mba tianareo nantaniana afaka miresaka ihany koa tsika ny MP izay ny fandarana sy ny fampianarana izay tenen'ny tompo isaorako be dia be ny tompo nametraka an'izay sy nampiasa manta amin'izay teny izay
Atsika nondrika ny lohantsika vetivety anatina fisaorana ao an-tompo any amin'izay teny izay mba hitondra fahanafahana ho anasy ho anao izany teny izany Jesosy misaotra ianao amin'ny teny misaotra Andriamanitra tsanganona ny tompo ny tananao raha misaotra anao ny amin'ny teny izay nalefanao ho amin'ny ahitra tsirairay misaotra Jesosy fa nikasika ny fiainana tanora ianao miara-tenao mino Andriamanitra fa hitondra fiovana ho an'ny fiainam-panahinay tsara avy zany hoe tanora izay mangaditsika ara-panahy ho foazonao amin'ny alalazany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Eto am-pamaranana dia maro taminareo nanontany sy mbola tsy mahalala hoe ohatry ny ahoana marina moa mahakasika ny nandalovan'ny Zokiry, Sanjury, Fanatahiory tsy haiko izay fomba filazanareo anahy mety ampitody tsika iray ihany tsy haiko 22 ans zao raha sanjonao dia raisy ohatry ny sanjonao tsy haiko ny taonanao raha zokinao dia raisy ohatry ny zokinao afaka mifampizaha tsika raha ny témoignage mahakasika ny fiainako be dia be tena be dia be fa ho avy ny fotoana izay anaovako an'izay vidéo izay eto amin'ity fandaharana ity fa ame information mahakasika ny lalana nitondran'ny tompo zany atao zao fikambanana zao maro aminareo ihany koa mpiara-manompo rehetra fikambanana fiangonana association ninona titre misy atsika tsara avy pasteur PDB hoe inona marina tena vision le ministère TEG Group de Madagascar anazava vitsivitsy an'izay zay no tanjon'ity vidéo fizarana farany ity ny TEG Group de Madagascar dia significationisme hoe tanora iray en Jesosy napetraky io tompo io vision io ny 28 mars 2019 taty amiko nio andron'io dia nangatahako tamin'ny tompo zay dia narahako dingana dia nisy ny fahampondrona namana 7 mena tato eo zay na 10 mena tato eo tamin'izay no nandrafitra ny voalohany nangatahako tamin'ny dingana taoko voalohany dia nilazaiko tamin'izy ireo nitahita sy ny vision napetrako ny tompo taty anatiko amin'izao fotoana izao dia mibahana be le hoe aveko foana le hoe titre amin'olona sy ny fiangonana zany misy ary amin'izao fotoana izao mifanenjika ny fiangonana mifanenjika no ny antony tsy fitoviana tsy haiko hoe mety hoe ny fotom-pampianarana ve fa aminahy rehefa hoe asan'Andriamanitra zany dia tokony ho iray ihany rehefa hoe zanak'Andriamanitra zany dia tokony hivelatra amin'ny rehetrarehetra zany ka izay mihitsy ny antony izao fikambanana izao ny TEG Group dia tsy mifidy anarana fiangonana izy ianao na fiangonana inona na fiangonana inona dia misokatra foana rehefa liana sy tia manao asan'Andriamanitra ianao ary tsy voatery tia sy liana zany hoe tsy voatery hoe converti ianao fa raha mbola raha maniry ianao misy zavatra hoe mamatitra anao kanefa ianao te hivelatra sy te hianatra hatrany an-trano tongotra ny tompo dia izay ny ao anatin' izay ny tena tanjo izao fikambanana izao roa taona izay nitsanganan'ny fikambanana groupe izay nankalazaina no tamin'ny 17 avril teo maro taminareo no tonga sy nanatrika an'izany tao anatin'izay beson izay be lehibe no zavatra tsapa ary hita ao anatin'izy ny objectif ny tanora manana objectif ny tanora dia ny voalohany indrindra dia hoe mizara mifampiana ho ditaiko kely tsirairay izy ireo le hoe mizara dia hoe inona ny afaka omeko amin'ity olona ity fa tsy hoe inona ny afaka alaiko amin'ny raha mahita olona raha misy olona anankiray zao ameo anamiko dia tsy miaka zavatra ny an'ireny ny tanjoko fa inona ny afaka omeko azy faharoa manarakarak'izay maro taminareo koa nanontany hoe le TEG Group ve afaka mampianatra an'izao afaka mampianatra an'izao ny TEG dia velatra ary mampivelatra ny tanora ny talenta izay ananantsika na fahaizana ihany koa ary anaovantsika création projet miaraka amin'ny tompo zany amin'ny alalan'ny fahaizana izay hainao
ohatra hoe mandeha mihira teatra tsy haiko tsy haiko hoe inona ny fahaizana sy ny talentana apetraka ny tompo anatinao sy ny maro hafa ho velarintsika reny ary ifampizarantsika. Ohatra anankiray zao misy ohatra hoe zavatra haiko zao, ohatra hoe za zao ohatra hoe mahay manao décoration de misy aminareo ohatrany hoe maniry mba te zany de afaka mizara maimpoana am'zany tanjona amin'io zany de mba ahafahantsika zanak'Andriamanitra mifampizara ao anatin'le fikambanana ary fahan'izany de fampiana amiko ny asan'Andriamanitra tsy natao ditavana voninahitra za tsy tora am'zany mihitsy niza laza ho zanak'Andriamanitra kanefa ny asan'Andriamanitra no ditavana voninahitra ditavana laza za tsy d'accord am'zany. Dikan'izany ny fampitondratsika amin'ny tanora de mila manana an'izany hoe toe-tsaina tia mihafa izany na izay mpitarika na isika tahitana izany moa de nasiana ny rafitra ao anatin'le izy hoe misy ny filoha-pitarika mpanorona, misy ihany koa ny mpanampy mpanolo-tsaina, présidente, vice-président, présidente, misy ny conseiller. Sanatria zany natao ebebona amin'ny asan'Andriamanitra fa antsika tanora rehefa miresaka de ny qualité midika an'izany ampitambatra amin'ny tanora ho amin'ny asan'Andriamanitra. Zay ny teneniko amin'ny tanora hoe afaka atao ny fomba rehetra fa antsika mitady ny tompo sarotra ho an'ny tanora nitorina tenin'Andriamanitra be fa sotomina tsikelikely amin'ny tanora amin'ny activité ainy anaraka ny tompo. Ary misy ihany koa ny tena hoe antom-pisian'ny tanora tiedridy anankitelo ihany de voalohany indrindra éducation spirituelle fanabeazana ara-panahy. En tant qu'association chrétienne de mila matsapa an'izay fitombona ara-panahy zay ny tanora tsirairay avy na iza ao anatin'ny fikambanana. Ary faharoa ny création projet miaraka amin'Andriamanitra zay moa mbola ao anatin'izay mihitsika maro ny tanora tsy anasa mbola ao anatin'izay mihitsy fananganana an'izay maro ihany koa reo mpiara-miasa maro mbola ao anatin'izay projet zay zany hoe anangantsika asa anao fidedavana metraka ho an'le tanora eo satria asan'Andriamanitra mila vola dikan'izany mila mihetsika amin'ny tanora. Ary farany zay tsy azo tsinitsiniavina zay tena antom-pisiana lehibe ao an'izao fikambanana zao de ny évangélisation na ny fitoriana filazantsara. Natao izany mba ahafahantsika mivelatra amin'ny asan'Andriamanitra. Izay atao hoe ny tanjona de ny fanahin'olona foana hitondra fanahy ho any an-danitra isika anaiky fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra ka misy fotoantsika hanao fitoriana filazantsara ny kalamanjana tsy mifidy izy io na manahoana kala évangélika sy ny karazana ataontsika amin'ny fomba rehetra ahafahantsika mitondra tanora ho any an-danitra. De inona moa ny ilaina an'ireny danse hira reny misy fotoantsika ohatrany hoe miaraka manao zumba miaraka ohatry hoe eny amin'ny université ho avy zany na efa nisy ary le fitoriana maromaro natao tsika tanora rehetra oetsika anomezana voninahitran'Andriamanitra miaraka manao répétition miaraka mianatra. Misy fotoana miaraka mianatra de misy fotoana koa tsika miaraka misakafo fotsiny de misy fotoana tsika ohatrany hoe miaraka mandehandeha fotsiny zany hoe alaitsika mihitsy ao anatin'ny fahatanirahantsika ny fanarahana an' Jesosy. Ka za tena ifonako tanteraka ho anareo mpanompon'Andriamanitra raha misy tompoko tsy fitenenako dada malalaisany ny anotanjoko de efa nan'olona ary za mbola za maniry foana ny encadrenareo anahy amin'izao fitondrana tanora maro zao ny ty edry groupe de misy branche maro eto Madagasikara, misy Majunga, misy Fianaratsoa, misy Université Tosika, misy ihany koa Moramanga ary misy ery Ambohidratrimo. Reo moa zany no azo lasaina hoe miainga tanteraka amin'izao fotoana zao anatin'ny fandaminana ankoatran'ireo maro zay nangataka hoe aty aminay mba sifa tanjona amin'izy moa tsy hoe laza derikany de anaparitaka ny filazantsara an' Jesosy. Nandesika teo tany amin'ny la proche de jour tany hoe laotsika anaiko ampiasain'Andriamanitra fa tsy janona piny fotsiny. Zay ny zavatra nakay takiny tompo tamitsika de hoe raha tia aho izy nareo de ny ataoko mba tiako ataonareo. Jesosy nitoro filazantsara ty ambony tany fa tsy nipetraka fotsiny izy zay ny asa lehibe
dikan'izany ny asa lehibe miandry atsika tia zanak'Andriamanitra dia ny toro ho an'ny hafa. Aoka ianao fitahina ho an'ny hafa, ary n'aiza n'aiza toerana misy anao aoka ianao ho fitahina ho an'ny hafa. Ny fitarihana tanora moa tsy mitovy amin'ny fitarihana, sanatria zany aho hoe manilika anareo ray aman-dreny fa sarotra mitondra tanora, sarotra, ary ilaina fanohanany fanahy masina le izy taratala ny tompoany. Zay no mampatonga anahy tsy mitrahatra foana ny maka ny torohevitra sy ny fampianarana aminareo mpamontroandriamanitra maro sy mitondra fampianarana ho an'izay, ka maro ny endrik'esehoana izy io dia amin'ny alalan'izay no ahafahana mitondra ny information. Amarana ko an'izay dia misy ny fotoana ahafahantsika mifandray an'izany ty alala misimisy kokoa na eo mahakasika an'izay, dia misy ny siège social ny tanora amin'ny fahasoloko Sandravoahangy, misy ihany koa ny contact 34 74 851 70. Misy aminareo raha maniry tiana hoentina mambavaka dia alefaso amin'ny commentaire ahafahantsika mitondra mambavaka misimisy kokoa mahakasika an'izay. Ary ny tanjona lehibe faratapony dia hoe tanora andova lanitra, zay ny time group. Inona zavatra ataontsika rehetra fanontaniana mipetraka dia hoe ahatonga anahy ho any an-danitra ve tsika, raha ry fiadanana sy fahasoavana ho amintsika tsirairay izay nanaraka sy tapaka ty fandarana izay natao ty androany, raha ry fahasoavana sy fitombona ra-panahy ho amintsika tsirairay tsy ankanavaka, dia mitomboa amin'ny fahasoavana samy hotahin'Andriamanitra, ataovy ny fomba rehetra ahafahantsika mitadin'Andriamanitra, ary farany efa ho avy Jesosy, tahin'Andriamanitra dia mahomby azy daholo.